Nivoaka androany ny isan'ireo mpifidy fanampiny amin'ny lisitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay misy roa amby 20 sy 3.7 alina sy 1 hetsy. Raha 1.10 miliara mitokana mandritra ny 7.7 ora ny mpiasa eo anivon'ny Brown Kadastra ny arena ankibony tany manamelaka ny fampidirana amponja ny namany izy ireo. Feorolomanga indray ny kanto malagasy nodomandry teo amin'ny 2.15 taona ny iray lola. Sapony 30 taona iray no tompon-daka eran-tany amin'ny tongotra aman-tanany 100 metatra. Manasanao ary tompo kilasy tovovavy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Miarahaba tompo kilasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fampahalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM amin'izao hariva izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany anomboantsika ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity dia ny mahakasika ny fifidianana. Ray faingo 3.20 isanjaton'ny mpifidy rehetra voaisan'ireo agents électoraux no tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana izany hoe manodidina ny 2.20 sy 3.4 alina sy 1 hetsy ny isan'izy ireo. Efa namoahan'ny fitsarana didy avokoa izy ireo ankehitriny ankoatran'ny mpifidy 2.20. Noho izany dia hoenjehana lohan'ny fifidianana ny famoahana ny karatra ireo anatin'ny lisitra fanampiny ireo ka fa tamin'ny vao mivoaka ny lisitra dia mila manatona avy hatrany ny fokontany izy ireo fanadihadiana. Ireo voaisa kanefa tsy voasoratra anaty listim-pifidianana ny 7 volana oktobra lasa teo no voarakitra ao anatin'ny lisitra tovana izay voavoaka ny senita Tsoatsy. Izany hoe tsy tafiditra mihitsy ireo tsy nanaiky noraisina anarana izay analiny ihany koa nandritra ny fotoana fanisana ny mpifidy. Mahatratra any amin'ny 3.4 alina sy 1 hetsy izy ireo. Isa efa voahitsy io navoaka ny senita io ary nalefa any amin'ny fitsarana ny 17 ny volana novambra lasa teo. Tao aorian'ny fitsirihana natao dia nahatratra any amin'ny 9 alina sy 1 hetsy ny lisitra ireo tsy tafiditra teo aloha nahitana anarana miverindroa miisa 4 sy 1 alina. Gouvernementa zay nangataka hoe tokony ampidirina ireny olona sy tafiditra agnatin'ny liste électorale zay nofaranatsika tamin'ny 7 volana oktobra 2013 teo. Dia rehefa nandinika ny senita zany dia nanapaka izy fa ny ireo carnet ireo olona zay adino io moa le fiteny foana hoe le omis dia ireo olona recensé régulièrement zany tamin'ny fotoana talohan'ny 9 oktobra izay no ampidirina. Vita daholo zany ny fandefasana an'ireo liste additive ireo eny anivon'ny tribunal efa misy efa namoaka efa betsaka ny namoaka fa mbola misy zany ny mbola eny amin'ny tribunal amintsika zao miteny zao eo amin'ny 20 zany mbola avoaka ny tribunal androany. Sosikevitra ihany an'ny senita mba ampidirina ireo tsy tafiditra ao anaty listim-pifidianana an'ny fitsarana ny fanapahan-kevitra. Aparitaka eny anivon'ny birao mpatantsaham-bato avy hatrany ireo lisitra fanampiny io vantany voavoaka ny fitsarana. Azo kara-pifidianana ihany koa ireo anatiny ity lisitra tovana ity. Io lista io rehefa vita avy eny amin'ny tribunal dia ho imprimena indray mandeha lay lista tena lista maha lista électorale azy fa mitondra kosa io olona ireo hoe lista additive suivant l'ordonnance numéro zay miankina avy any amin'ny tribunal. Izay zavatra zay zany no apetraka dia io lista io dia hiaraka amin'io lista arrêté tamin'le 9 octobre zay ny imprimena ihany koa afahantsika manao ny fifidianana amin'le 20 décembre ho tonga au niveau ny bureau de vote izy io alohan'ny fifidianana ka amin'izay fotoana zay ary ho zaraina ny karatra. Zay zany dia fanentanana eto anivony de membrement senita rehetrarehetra rehefa tonga ny carte d'électeur satria ny imprimena ny carte d'électeur ireo olona additive ireo dia ho zaraina ka amin'izay fotoana zay no ahafantaran'le olona hoe tafiditra ao anatin'izay listra électorale zay izy. Ny teto amin'ny faritra Analamanga no tena nahitana fahadisoana be indrindra hoy ny teknisian'ny senita indrindra fa ny doublon na ny anarana miverindroa. Ny 7 volana novambra no nanangonana ny carnet teny anivon'ny fokontany izay nataon'ny senita ary ny 17 volana novambra kosa no nalefa teny anivon'ny fitsarana ireo anarana ireo. Raha ny fanazavana azo anefa mbola miandry ny fivoahan'ny didim-pitsarana vao azo raiketana sy faranana ary aparitaka ity lisitra fanampiny ity. Raha kapoka iray famerenana amin'ny ampahany betsaka ny fomba fitondran-dra valomanana marika sy ny fanohizana amin'ny ampahany betsaka ny fomba fitantanana sasany nandritry ny teteza mita no azo amintinana ny ady-hevitra nataon'ny kandida roa hiatrika ny fihodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena na dia mivantana tamin'ny TVM sy ny RNM ao Malial samy manana ny heviny ireo mpanao politika sy ireo olon-tsotra manoloana ny ady-hevitra iny izay nisongadiny resaka fampianarana, fanjarian-tsakafo, fiditsolika, fizahantany ary ny ady amin'ny fahantrana.
antsika vetivety ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena sy ny mpanao politika sendra ny mpanao gazety tovy Rakotondravony androany. Le amiko aloha tsy maintsy ny ray amin'ny zelany amin'izy roa zany tsy maintsy ny teteza mita foana no ety ny hery dia ny Ravalomanana foana no ety ny docteur Robinson dia sarotra nahitana fivoana zavatra betsaka fa kiojafy ihany ilaiky sisa tsy dia misy zavatra mivoafiry tsy maintsy eo zao misisika zao i Roviheriny eo dia efa misisika zao i Andry Rajoelina dia efa izay fanarahany amin'ny Andry Rajoelina foana ny voaka ao izay zavatra fatao ihany no atao dia ohatr'izay koa ny an'i Robinson izay zavatra fatao ny Ravalo ihany koa no entiny eo fa zavatra hita zany amin'ny firenena raha amin'ny fanaovana politika ohatr'izao manana programme anasa nefa tsy taterana iny lasa pitaribaty vilambava araka an'ilay fahafantarana azy zao le zavatra eo na i Andry Rajoelina na Ravalomanana samy nanana ny programme anasa ny teo fitondrana fa ny programme anasa nataondreo matoandreo amin'izao fotoana dia angorona amin'ny fananam-bahoaka vetivety indray impimation amin'ny fitondrana dia izay nefa tsy programme anasa amin'ny vahoaka aloha possible zay tsy maintsy arahandreo satria ina moa mahatonga anareo hoe zay mety possible arahandry fa zay mihitsy ny stratégie-ndry zareo anao tsinitsinina vahoaka malagasy anao ampimamba amin'ny fananam vahoaka malagasy ka hoe anova hoe fanovana vaovao zany zay lely zany kizay zany mahasambihafa anankiray atao amin'ny ankilany docteur Robinson sy atao amin'ny hery sy Andry ka le programme manko tsy maintsy programme ny Andry no arany le mapy fa nalony vahoaka indray mbola tadaviny ho averina nefa le docteur Robinson zany commande à distance ny zavatra fantatra dia tsotra Andriamatoa Jean-Louis Robinson dia fantatra fa manohana azy président Marc Ravalomanana sy ny mouvance Hery radio Armampianina tsy haiko tsara manohana azy ve Andriamatoa Rajoelina sa ahoana fa raha ho an'ny Andriamatoa Robinson kosa za aloha afaka milaza reny velabelariny teo na tsy tena niditra lalina ary izy fa raha vao miteny fotsiny izy hoe Madagasikara perinasa dia zay ny programme zany ao anatiny io dia fantatritsika programme président Marc Ravalomanana io normal dia resaka na technicien fa tsy dia resaka na politicien loatra ary raha hoan'ny amin'ny faritra dia tsy dia manahitana taratra ny programme anasa andreo candidat reo makany amin'ny faritra le zavatra andresana teo fa dia ohatrany zavatra concentré aty amin'ny foibe foana zany raha andresana taoriny ny candidat filoham-pirenena Pierre Rajaonarivelo sy Tatafara ary Laurent Ratsiraka dia nanohana ny candidat Rajaonary Mampianina ihany koa ny Lezas tary ny voninahitsy Jean Eugène amin'ny fifidianana filoham-pirenena dingana faharoa ny fampidiana Ravalomanana marika izay nambaran'izy ireo fa anakorotana ny firenena no isan'ny antony isafidy io fanadihadina. Maro amin'ireo mpanao politika amin'ny tsipaka marindrano ny fampidinan'ny filoha teo aloha eto an-toerana teraka ny adevitra hifototra amin'izany anefa ny lahara-pahamehany ny docteur Jean-Louis Robinson raha ny candidat Rajoelina Mampianina indray no jerena dia efa malaza ho candidat mpanjakana toana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina safidy telo noho izany no mbiatsainy ny mpanao politika dia ny anohana ny iray amin'ireo candidat ireo ary kosa mijanona tsy miandany ho an'ny Lezas dia nisafidy ny tsy hipetra-potsiny izy ireo manoloana ny fikasana ampody ny filoha teo aloha ary nohitra izany ny fanohanana ny candidat Rajoelina Mampianina ny vahaolana akaiky indrindra amin'izany ho izy ireo fanohizana ny tompony fitiavana ny tanindrazana mba tsy hiverenany lefa nitsakitsaka nyity firenena ty amin'ny fitonana indray zany miarany tolona zay ka dia mifamela hely koa dia napa-kevitra fa hiara anohana any président Hery ho filohan'ny république zany fiarahana miasa zany dia tozanay hatrany amin'ny Assemblée nationale. Manoloana ny didim-panjakana nivoaka milaza ny tsy fahafahany ireo parlemantera ny orona tao aoriany ny fifidianana izay tsy afaka nanendry ny prime ministre amin'ny republika faefatra dia nilaza ny Lezas fa afaka mametraka ny fitsipaham-pitokisana izy ireo sy ny candidat miaradia ka ho foana avy hatrany ity didim-panjakana ity. Satria voalaza ao amin'ny constitution fa 2/3 ny majorité ny député nisan'ny député no mahazo manongana ny prime ministre motion de censure zay asa zay de 3/4 koa ny nany empêchement ny député zany lazay koa dans le vide tsy sens aucun sens iny zay le fipetrany zany
tsy manana sens iny satria mety anovany ataontsika hoe l'esprit zay eritreretiny constitution tsy mahaova ny esprit ny constitution fa qui dit majorité relative amin'ny constitution voalaza iny manolotra ny raha dia midika zany fa tsy maintsy majorité absolue. Manderaka izany ny kajikajy politika rehetra tsy misy miresaka intsona treto ny fitakina amin'ireo kandida filoham-pirenena ny hoe aiza marina ny tena fandaran'asa iraisany sy iombonany mifototra amin'ny hoavy politika manokany ny akamarony ny safidin'ireo kandida filoham-pirenena teo aloha sasany. Miaraka amin'ny Robinson Jean-Louis, i Sylvain Betsarouna sy Camille Vital ary Sarah Georget, ny safidiny hiaraka amin'ny Rajaonary Mampianina Hery kosa i Roland Ratsiraka sy Pero Rajaonary Velo ary Dadafara dia ity ny ampy ny voninahitra ity indray. Tsy aintsony ny lojika politika ny sasana na izany aza mbola maro amin'ireo kandida filoham-pirenena no mijoro amin'ny fandaran'asa ny mazava ary mifantoka ny amin'ny fifidianana solomavim-bahoaka mba ahafahana mametraka fiovana marina eto Madagasikara. Eo amin'ny lafy ny fandriam-pahalema ny sahotaka ny Tetsy-Andohaly sy ny manodidina omaly nitarika hatramin'ny fandravana ny fianarana atao amin'ny sekoly iray izany fa nandeha ny feo fa hisy hanafika ny siaka ny birao ny semgam fampitahorana saim-bahoaka sy fanakorontanana ny zotran'ny mpifidianana ny feo momba ny resaka fanonganam-panjakana mandeha tatoato ny tompon'andraikitry ny tafika androany izay nitondra fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Gaetan Andriatsilavo. Tsara ny manamarika fa efa tokony eo amin'ny 3 taona teo zay no nananganana io sainamena io ny tsotra fotsiny moa zany no ny antony nananganana io sainamena io itsika mbola ao anatin'ny krizy amin'izao fotoana izao ary ny fananganana sainamena dia fampahafantarana ny olona rehetra ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy zany fa io toerana io dia toerana saropady ary toerana isiny iangiany ny fibaikona ny tafika malagasy amin'ny ankapobeny ka rariny dia rariny ny fametrahana n'izany sainamena izany fa tsy hoe ny talata akory nisy ny fananganana sainamena no nitsao hoe isy fanafiana fa mitokona mandritry ny 720 ora ireo mpiasa ny ministera ny Arenankibon'ny tany hatramin'ny maraina io mitaky ny hanafahany ireo naman'izy ireo voaroaroy amin'ny resaka fanodinkodinam-bola teo anivon'ny PCMM izy ireo raha tsy aivina ny zavantranga olona 5 no voatana vonjy-maika any amponja taoriny nampiakarina ity raharaha ity teny amin'ny tribonaly omaly isan'izany ny Roland nantanteraka ny asa ratsy teny an-toerana voatana vonjy-maika any amponja ihany koa amin'izao fotoan'izao ny taleny PCMM teo aloha ny mpitambola ary ny ordonnateur eo anivon'ny sapandraharaha ity ho an'ireto olona telo faram-piasa ny PCMM ireto taky ny mpiasa ny hanomezana azy ireo ny fahafahana amin'izao raharaha izao satria everin'izy ireo fa nisorapotaka izany no ireo olona ireo manao ny asany nanakana ny fivoahan'ny vola no izy ireo nahiditra ponjy fanampana zavana satria ny fanakanana ny tsy amoana ny vola 16 milliards 800 millions ariary tao amin'ny PCMM indray no motonga azy ireo no miditra ponja koa noho izany dia manao fitokonana fanairana ny mpiasa amin'ny ministera ny Arenankibon'ny tany tsy hakanavaka eraky Madagasikara manomboka an'io alakamisy 5 volana Desambra 2024 mangataka ny amoana ireo mpiasa telo ireo tsy misy atakandro izay andray fepetra hafa izay raha tsy mahazo valiny mahafapo. Ho amin'ny rahampitso andro faharoa amin'ny fitokonana nanatrika ny raharaha-pitsarana ireo naman'ireo ny mpiasa ny ministera ny Arenankibon'ny tany aorian'izay laza ireo mpiasa ireo fa ny fivorian'ny mpiasa rehetra no hamaritra ny hotoy ny hetsika ataon'izy ireo raha toka tsy mahafapo azy ireo ny valiny ny fitsarana. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray natolotra ny fitsarana androany tany Tomasina ireo olona telo voaroaroa tamin'ilay raharaha fankanan-keriny karana iray antsoina hoe Mostafa miaramila ny fisy iray niaraka tamin'ny ramatoa iray sy lehilahy iray naharatra tamin'ny fifandonana tamin'ny zandary tao bazary kely ireo natolotra ny fitsarana androany nomeny fitsarana fahafahana vonjy-maika avokoa ireto olona telo natolotra ny fitsarana ireto aorian'ny fampanoavana miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo raha tsy aivina olona roa no maty tamin'ny fifandonana tamin'ireo zandary sy ireo olona voatondro jiolahy ireo tao bazary kely ny alina 3 Desambra farany teo lehilahy iray voatondro ho tompon'antoka tamin'ity fankanan-keriny ity amin'izao fotoana no fantatra fa lasa nandositra ny Kenya ary efa nandefasana filazana fampisamborana.
Fanatedina kosa no anoizantsika ny fampahalam-baovao alakamisy tsena ny Mahamasina alakamisy indroa dia migadona ny krismasy mitombo ny mpitady kiraro entina amin'ny fety. Olona manodidina ny 200 eo no mividy-tsaika kiraro amin'ny mpivarotra iray eny amin'ny toerana rehefa eny an-tsena tahaka izao. Kiraro efa simba saingy mbola azo anaovana. Ny mampiavaka ny reto kiraro reto ankoatr'izany tsy avoaka avy any anaty sachet izy reto fa sasana dia amidy. Fanatedina. Amidy mora R10 dia efa mikiraro ety amin'ny tsenany kiraro tsaikany eto Mahamasina. Amin'ny Nora Maraina dia efa tonga eto ireo tsaika kiraro amboloany entana amin'ny bala kiraro friperie. Satria manko misy cotonera be tay mitondra an'le kiraro ety dia raha vao mahavonjy vao maraina ety ianao dia mahazo an'le mora be le 5 000 re. Efa tena tsena mihodina ary veloman'ny fianakaviana maro ny fivarotana an'ireo kiraro kalitao farany ambany amin'ny friperie reto. Ny 100 ny kiraro ao anaty bala iray no efa tena simba saingy mbola misy mivarotra ihany. Tsy makatombo ny firy izy ireo no ireto kiraro ireto efa tokony ariana kanefa mbola misy mividy. 5 000 tony 5 000 ihany dia amidinay 5 000 tony zany efa misy balina dia le fatsaika an'ireny no amidinay. Misy dia manao dia misy 5 000 dia misy 2 arivo. Eo amin'ny 200. Samy mahafantatra ny fahasimbany na ny mpivarotra na ny mpividy saingy fanotovana trano ny tsaika kiraro. Tsy mahamenatra ny mpividy izany. Ny ao posy ihany no ety miady mivarotra. Vao azo dia sasaina amenina ary amidy mando na maina. Ho an'ny mpivarotra ady mafotaka ny fitadiavana ny ila kiraro tsirairay. Indraindray ifandrembonana amin'ny mpividy izany. Mahavatra mitady anefa izy ireo no ireto kiraro ireto tena mora isan'ny tena mahasarika ny mpividy. Tsara sady mora 5 000 mateza izy ka arakaraka ny anaovana azy. Izy mora ko. Ary manahoana ny fahatarantso taty izany? Io izy aloha fa mba isirirana amafitina kely any amin'ny mpanao kiraro. Manahirana zany le izy satria ilany aloha ny hitanao voalohany dia le fikarohana le tena ilany amin'izay vao manahirana satria ny ilany iny mbola jerena fotsiny aloha. Dia le ilany amin'izay vao tena tsy maintsy misy précision amin'izay mantsy ny ilany dia izay manahirana an'le ilany. Tsy voatery tena ratsy ihany koa anefa ny kiraro ety fa ao ireo tena mafy, ao ireo tena marika ary ao ireo miavaka amin'ny endriny. Saika mahita ny anjara kirarony ety avokoa ny sikajin'ny olona rehetra. Na ahoana ny fahafahan'ny mividin'izy ireo. Hatramin'ireo fantatra fa sarotra tadiavana kiraro toy ny hoe be tongotra loatra na lehilahy na vehivavy. Rehefa silany kosa ny entana hatramin'ny firavan'ny tsena amin'ny 900 dia ariana ireto faty kiraro tsy lafo ireto. Tsy lafo ireny rehefa tena misy farany tena tsy lafo ireny dia ariana. Ariana rehefa misy olona maka ireny. Tsy asa antselika fa asa mandavataona ary nahazo vahana tao anatin'ny 3 taona farany ny fivarotana tsaika kiraro teto Andrenivohitra. Mpiantoka ny akamaroan'ireo mpivarotra izany amin'ny ankapobeny miainga amin'ny 100 ka hatramin'ny 10 ny tombony isaky ny kiraro. 100 ny vidin'ny kiraro amidiny no azon'izy ireo isan'andro. Miainga amin'ny 10 isan'andro izany. Tranga iray somary nahantsikaiky fiara iray efa avy nanoloza mpifamoivoizana tany Antsorobe no namodoza fandroany indray tetsy amin'ny lalan'ny Digapasika io tolakandro io tokony ho tamin'ny 4 sy sasany. Tsy hoe naninona fa latsaka ho azy tao anaty lavaka ity fiara ity. Ajarandriana Toandro. Tsy fampisehokery ataon'irony mpanao maziro ny akory ity fa fiara latsaka tao anaty lavaka nanganana andrin-jiro etsy amin'ny lalana Digapasika no batain'ireo tovolahy maromaro teo manodidina. Tsy misy fitaratra eo anoloany intsony ity fiara ity ka tsy tokony olana loatra ny fahitana. Hoy ny fanamariandreo narita maso. Tratra ny samy variana angamba hoy ireo nanontaniana na nany ihany. Indray ohatran'ny tomobila nandeha avany eo sy data angamba izy io. Iodina hiditra atao amin'ny Maserati io tsy nahita lalana dia latsaka anatin'io lava io. Teo tamin'ny fatasasany. Antsasakadiny tao aorian'ny latsahan'ity fiara ity tao anaty lavaka ny tafavoakan'ireo tovolahy maromaro mibata azy ilay fiara. Maromaro ireo lavaka nanganana andrin-jiro eny amin'ny lalana Digapasika iny amin'izao fotoana izao ary orinasa lehibe iray no manao izany efa fotoana maromaro. Atao poto andrin-jiro zany ny fanaovana an'ireny lavaka ireny. Efa maharinaritra fotoana maro ihany zany. Roso tsy moramora zany dia ohatran'ny tsonjona be koa le sofiera dia tsy hita le lavaka tao anatiny. Roa andro nifanesy nisy loza foana ny tranga teny amin'ny lalana Digy iny. Raha tsy aivina
fiara iray no nidona tamin'ny tsangam-bato omaly atoandro tokony tamin'iray ora sasany tato anatin'nyray volana fa ndimy izao ity lozany trangandroany ity 20 taona marena nefa mitana andraikitra lehibe idimby filohan'ny federasiony marena tsy sakana ho azy ny kilemany mandray azy tsara raha teo ireo olona tsy manan-kilema miara-miasa aminy sy mandray baiko sy toromarika avy amin'ny fanadidiny Iltasinjo. Lehilahy tsy manao asa soa ity tovolahy ity. Nampianatra teny anivon'ny foibe fampianarana ny marenina mandritra ny 12 taona izy mialohan'ny nandraisan'ny andraikitra teto amin'ny FMM na ny federasiony marenina eto Madagasikara. Teo alohan'izay efa niasa tamin'ny orinasan'olo tokana teny Antanimena izy. Atraizatraiza mahatsapy injimby fa tsy mitovy ny fandraisan'ny olona tsirairay indrindrindrindra ny tompon'ny orinasa ny olona mitondra kilema. Arakaraka le fijerevan'ny olona zareo zany mety olo ty manana diplôma tsy manana diplôma dia arakaraka le mpampiasa ihany koa ny karama raisina amin'io fa matetika latsaka kely foana ny karaman'ny olona marena raha oharina amin'ny olona mare. Tsy isan'andro akory injimby no mihidy ato amin'ity birao ity amin'ny fotoana hafa mandeha manao iraka any amin'ny faritra mitsidika ireo foibe toeran'ny marenina eran'ny Madagasikara no ataony. Tsy manambady raha teo raha lehilahy ka tsy manan-kerehana loatra. Zalo mety zale célibataire zay hitako io mety amiko tena mety amiko malalaka tsara mihitsy fa zany tena fa zalo mety le célibataire ny hitako tena mety amiko malalaka tsara. Tsy teto Madagasikara ihany fa efa nitondra ny injimby lavitra nivoaka ny Madagasikara ny fahasembanany. Misy fiantsonana zay dia ho an'ny Danemark hoe ilaina ianao iofana ty Danemark dia nakany Danemark naika an'izay zany sortenina marenina teto zany tamin'izany dia niantso indray zareo tamin'ny Norvège hoe andao indray ianao dia eny ary dia nakany Norvège indray dia ifandray tamin'ny zareo tao dia rehefa tonga verina teto Madagasikara dia nyakama tonga dia niantso anay andao ianao dia miasa ty aminay dia miditra zay natafiditra amin'ny nyakama. Olona ampolony no eto ambany fiajijiany injimby tsy manana olana eo amin'ny fifampitondrana izy ireo mandray ny torohevitry ny mpiara-miasa aminy izy ary tsy mahatsiaro tena ho ambany noho izy marenina. Apiko izay hoe apiko arakevitra izy hoe sao dia zao kosa ny mampety n'ity monsieur Dimby fa alao meko hevitra ihany ianao sao dia manimba atsika iny aoriana kely na sao dia tsy mamety zavatra dia manaiky izy ka. Tsy manana tsitany hoe manana complexe ve izy amin'izay toe-bata amin'izay? Amma hoe efa manatraiky efa ela ny monsieur Dimby zany dia za mahita tsy manana izay toetra izay zany izy. Ho an'ny Dimby ny fifandraisana amin'ny mpiaramonina ny tena olana. Vitsy loatra ny olona no mahay ny tenin'ny tanana ka raha tonga amin'ny toerana iray tsy misy mpanjika teny izy dia sahirana. Olana izay iraisany amin'ny olona mitovy aminy. Fandraisana lehibe ho azy kosa nefa ny nahavitany nanangana ara-taratasy ny FMM nitetezany birao maro sy nanangona ny atota taratasy rehetra nilaina tamin'izany tsy nisy fanampian'izan'iza tamin'ny taona 2004. Vao mampalahelo no domandry teo amin'ny 12 taona ny androany maraina tokony tamin'ny 3 ora andria mahatana andriana valona na irainy lola natory ary tsy nifoitsony izay ny fomba nahafaty azy raha ny fitantaran'ny zanany io mamiada ny avokavoka efa nahazo azy fotoana efa elaela io nahafaty azy io. Nosoratako ho anao fahiny natory tsy ny fo izay fomba nahafatesana andria mahatana andriana valina na ilay mpanakanto malaza fantatro maro misolona anarana hoe raha ilola 17 taona tompokilaza ao nodomandry zao ary raha fitantarany zanany ho mamiada nefa nahazo azy antaonany maro ity nahafaty azy ity. Le aretina moa zany efa tany amin'ny volana marsa tanoany no hita hoe tao aminy dia izy io moa aretina hoe anisan'ny lazaina hoe ratsy ny eto amintsika hoe cancer zany cancer ny avokavoka dia nisy traitement narahany azy zany teo moa dia nisy fotoana ilay izy hita hoe naomby ihany fa indrisy moa zany fa zao ny lahatr'Andriamanitra dia tamin'ny nahafatesany androany maraina alakamisy 5 volana desambra androany teo amin'ny tanoany amin'ny 3 maraina taona ny fieritreretako azy satria izy efa tsisy aina intsony no tsikaritra fa no hitako teo natory izy zany
efa tsisy aina ntsony izy tao tena tsotra be mihitsy ny nahafatesana vonoy ny anarako valifararana asambarana samirany Jérôme Randry avokoa ireo saingy ireo hoan'ireo tanora tsy nahatratra azy raha Elola Vetrano ao an-tsaina volo lava somary manopy fotsifotsy tsikitsiky lava rehefa eny an-tsehatra izay raha Elola izay tsy namory kirafiry raha Elola tamin'ny fahavelony fa nirandrainy Jérôme Randry ny tena ny masony na tsarainy sy ny akarany an-tsehatra fotoana faraparan'ny ainany ny farimbona ireo mpanakanto maro nanolo tanana ho fanampiana azy amin'ny orety mandozy na laviny andrareziny io tena voalohany indrindra aloha ama kristianina ny tena tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra hoe nomeny anazy hatramin'izay fotoana izay manaraka izany isorana ireo namana sy tapaka ireo fianakaviana izay niezaky ny nanohana isorana ireo dokotera izay nanao ny ainy tso zavatra tonga amin'ny firme alina tonga manafitra azy aty hoe mitsabo azy ary tsy adino koa nefa ireo mpanakanto rehetra izay nanao fampisehoana ho anazy tamin'ny volana lasa teo reny anarana fotsiny ny lasa fa nisangana azy mbola mitoetra amin'ny lady zao fantatra fa handevenana ny nofo mangatsika ny tompoko landria mahatanandriana valona na iraha Elola isan'ireo irana fahatarany maro azy ity ira ity rehefa tsy hoanao vono nianarako ny atao amin'ny Cool FM sy ny Cool TV sy ny sampana fampahalamba moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ny iray Lola. Manao ahoana kosa ny fandofana ny sangan'asan'ny mpanakanto iray aorian'ny fahafatesany toy ny arena rehetra misy mpandova rehefa maty ilay tompony 70 taona aorian'ny hafatesany no ahafahany taranany mandova izany arak'izany ny zavakanto rehetra no azo arovana eny amin'ny Omda enina isanjaton'ny tombontsoa azo ny mpikarakara hetsika ka ampiasaina amin'ireny sangan'asa ireny no takian'ny Omda iarovana ny zon'ny mpamorony fanadihadiny. Safidy no hidirina ao anatin'ny Omda fa tsy antery. Nefa afahana mianoka zo misimisy kokoa izany momba ny sangan'asa iray. 7,707 isa amin'izao fotoana izao no sangan'asa arovan'ity vondrona ity, mitombo hatrany izany isa-taona. Ho an'ireo mpanakanto nodimandry, nandray ny zo feno ireo taranaka mpandova mandritra ny 70 taona dia aoriana, raha misoratra eny amin'ny Omda ny hira na ny sangan'asan'ilay mpanakanto ka misy mampiasa sy mandefa. Ny tombontsoa rehetra dia ho an'ny taranaka fa anjarany Omda kosa ny miaro sy mitaky izany zo izany. Satria ny mpampiasa sangan'asa rehefa ampiasa sangan'asa dia manao fifanarahana amin'ny Omda raha nangana toerana fampandizana izy na hanao karaoke izy na karakara fampisehoana izy na nangana radio izy na televiziona dia makalalana amin'ny Omda izay solotena mpamorona. Dikazay zany le mpamorona tsy manao izay asa be satria mety misy radio any Morondava, misy radio any Sambava, misy televiziona, misy mpampiasa sangan'asa eran'ity Madagasikara ity eny fa hatrany an-dafy ary misy mampiasa sangan'asa mpamorona malagasy ka raha ohatra hoe maty zany le mpamorona dia 70 taona ao aorianany ny hafatesan'izay dia mbola migokany zon'ny mpamorona toy ny nandraisan'le mpamorona maty azy nandritra ny fahavelony zany ireo taranany. Zany hoe mandritra 70 taona zany dia na miasa le sangan'asa na radio na tele na fampisehoana na rehetra zay sany ampabe maso dia mandray ny zoany zany ireo taranany. Tsy misy nitarem-bola raikitra amin'ny fandoavana sangan'asan'ny mpamorona na mpanakanto iray noho izany miovaova arakaraka ny zava-misy na ny fampisehoana ampiasaina an'ireo sangan'asa ireo no anaovana izany. Aorian'izay ny Omda no mampiantso na manatona an'ireo mpandova izany manome ny anjaran'izy ireo amin'ny vola azo izay marihana fa 9,900 vola azo mpikarakara ny hetsika mampiasa an'ireo sangan'asa ireo. Pejy afa kosa indray miantso vonjy hatrany amin'ny vondrona Europeanina ny tanàna Antananarivo ankehitriny nandova tanàna efa latsaka lalina amin'ny fahasahirana ny ramatoa Olga Rasamimanana tompon'andraikitra vaovao mitondra ny tanàna Antananarivo taoriany Edgar Zafindrava. Vola 5 tapitrisa ariary isan'andro no ilain'ny mponina ankehitriny fantatra tamin'ny fanadihadiana natao fa efa hatramin'ny 224 no tsy nahazo famatsim-bola araka ny tokony ho izy intsony avy amin'ny fanjakana ny tanàna Antananarivo fanadihadiana. Lavadavaka eraky ny lalana teraka fahasahiranana maro na ho an'ny mpandeha fiara na ho an'ny mpandeha tongotra fa indrindra manaraitsendrika an'ireny vohitra Madagasikara. Fako miangona etsy seroa tsy araka itsony 3 andro vao misy mandroaka
tabapako 7 sy 7 misy manerana Tananarivo ankehitriny nefa 100 isan'andro ihany no afaka mila gasoil 500 litatra ny commune ka vola 5 tapitrisa ariary no ilaina anatanterahana izany vokatra izany manao antsy vonjo ny commune isy firesahana ihany koa fitondrana foibe hoe manomboka ny orana efa tokony tany amin'ny volana septambra tany nefa hoe nanao ny entretien courant ny fiadiana tanàna nefa no tsy fampianety manana dia tsy afaka hoe mamorona dia efa ao anatin'ny fijerena izay ihany koa zany hoe tokony miazakazahana ny fanamboaran-dalana nisy efa famatsim-bola ny Union européenne maly moa niara-voata amin'ny Union européenne zany momba n'le hoe fako fa efa nisy fampirahana tamin'ny ny Union européenne izay hitanareo ihany koa hoe eny amin'ny canal Landretany satria ny apipako dia tsy manam-bola koa ankehitriny dia misy zany famatsim-bola ny apipa sy ny samva azahoana zany hoe manao curage ny assainissement rehetrarehetra dia misy ny démarrage fomba ofisialy eto anivon'ny lapan'ny tanàna amin'ny zoma fa 13 Desambra zao dia ho atao ihany koa zany hoe ny fanadiovana ny lakan-drano rehetra ireny tanàna maloto sy maimbo ary simba arak'izany no lovain'olo garasamy manana tamin'ny mpitondra teo aloha 3 miliara ariary ny vola ilaina anarenana izany araka ny fanadadiana natao ihany koa no mariny ny tompona andraikitra fa tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 izay nojoroan'ny gouvernement tamin'ny fiaraha-mitantana ka nanasarahana ny fitsizara-pahefana tamin'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany vao nitsaratra tsy nahazo araka ny tokony ho izy ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana intsony ny commune Tananarivo tompona andraikitra teo aloha nefa milaza fa hatramin'ny taona 2024 nanana olona tamin'ny resaka famatsim-bola ka tsy nahavita nanadio namboatra ny tanàna Tananarivo araka ny tokony ho izy tsy maintsy mitady hevitra narenana ny tanàna araka izany raha matoa Olgara samy manana firenena 570 maneran-tany no mampiasa ny teny anglisy ho teny ofisialy izany hoe olona manodidina ny loroa lavitrisa efa mahaliana tanora maro ny fifehezana io teny io eto amintsika antony mahapetsaka ireo tanora mianatra ny teny anglisy toy ny ao amin'ny EDP na ny English Teaching Program izay mamoaka mpianatra omaly tetsy amin'ny masovo amerikana Andranomeno ny antindiny avy hatrany tanora malagasy 70 no nandray mari-pahaizana momba ny teny anglisy 50 no mahafehy izany tanteraka ary ny 70 mbola manana tombony kokoa amin'ny fampiasana izany eo amin'ny sehatry ny fandraharahana roa taona ny fehim-potoana ianaran'ireo tanora ireo amin'ny ankapobeny ny filany eo amin'ny sehatry ny asa no ilana ny teny anglisy raha ho an'ny eto Madagasikara ny tombony ananany izy manatra ombe zany dia moramora kokoa izy mahita asa sady tsaratsara asa kokoa ohatra hoe miditra amin'ireny organisation Nations Unies ireny zao tsara ny asa amin'ireny dia moramora kokoa ny ankizy mahay anglais ny miditra amin'ireny dia betsaka kokoa ny zavatra ataonao resaka asa amin'ny formation arapasinao raha ohatra hoe mahay teny anglisy ohatra miboly eto amintsika dia tsara amin'ny teny anglisy misy vaovao tsy fantatra raha tsy amin'ny teny anglisy dia misy tena ilaina eo sehatra ny asa eo fianarana moa zany iny efa hoe tsy maintsy ataonao iny dia atao foana fa rehefa le miasa amin'izao fotoana izao tsika rehefa fanerasera tsy andrentsika hoe samy malagasy foana fa rehefa le misy fivoriana atrehana dia misy olona tsy tena tany tsy ampy anefa ny fahaizana amin'ny teny iray raha te hifanerasera amin'ny any ivelany zava-dehibe ny mahafantatra ny kolotsain'ny firenena tompon'ny teny mba ahafahana mampifanaraka ny fampiasana ny teny sy ny zava-misy tena hitako hoe nanasarotra anazy dia ny fahazona ny fomba fisainany zareo zany satria rehefa mianatra teny anankiray moa dia ilaina foana mahafantatra ny fisainan'le olona ny culture zany raha ohatra hoe asa tenena amin'ny teny vahiny le izy dia ilaina fantatra iny fa na dia mahay grammaire sy anina be ianao dia sarotra ho anao ny mampiasa anazy raha tsy manana an'izay fomba raha tsy mahalala le fomba fisainan'le olona ianao tsy eto an-toerana ihany arak'izany fa hatrany ivelany dia efa mibahana eo amin'ny sehatra rehetra ny teny anglisy teny ampiasain'ny olona manodidina ny roa lavitrisa raha ny salanisa English language opens an incredible amount of opportunities to Malagasy people.
teny ahafahan'ny malagasy mivelatra ny teny anglisy na eo amin'ny fitsidihana firenena hafa na amin'ny fandarana amin'ny atrikasatrihan'ny firenena maro amin'ny teny anglisy avokoa ny akamaroan'ny fanambarana avy amin'ny volana raisam-pirenena maro ny varavarana misokatra ho an'ny malagasy izay mifehy ny teny anglisy hoan'ny tanora ihany fa tokony hafeny teny anglisy avokoa ny malagasy rehetra na dia eo amin'ny fiainam-pirenena fotsiny aza eo amin'ny lafin'ny politika misy ny manararoatra ny tsy fahaizan'ny ankamaroan'ny malagasy io teny io amin'ny fandikana vilany indrindra amin'ny fanambarana avy amin'ireo vondrona iraisampirenena misokatra ho an'ny tanora rehetra ity fianarana ny teny anglisy ity vaovao avy any ivelany any Japon faniriana hiavaka ny any tovolahy iray 17 sekondra no ahavitany Kenichi Ito ny 100 metatra tongotra matana toy ny fandehan'ny gidro mena aingam-pandeha na ny patasa any Afrika ny fandehan'ity Japonais ity mety ho hevitra adaladala fa nahatafiditra azo anatin'ny Guinness Record 4.3 tsy nahateza nanampitroatra nyity tovolahy Japonais ity ny filazany manodidina azy ho misy itovizana amin'ny gidro fony fahakeliny vao maika izany nanainga azy iaina toy ireo karazany biby ireo nampitombo ny fitiavan'ny natiora sy ny zavaboary fa indrindra ny biby izany liana sy ny trandraka manokana momba ny fiainan'ireo gidro mena antsoina hoe patasy any Afrika Atsimo i Kenichi Ito ny anarany fomba fandehany sy ny fietsiny ary ny fiazakazahany ka nahafanina mita 100 metatra ao anatin'ny 17 sekondra 5 kilometatra isan'ora no afaingam-pandehany mandeha tongotra matanana toy ny mijery gidro anara mihitsy ny mahita azy ka nahazoany anaram-petaka hoe l'homme singe 30 taona i Kenichi Ito ankehitriny efa 7 taona no mikotrana isan'andro ka efa fahazarana ho azy ny mandeha tahaka izao na miasa na ao an-tranony Maila-kery ka maniry izy indray andro any andresany ilay teratanja-maikany Usain Bolt izay voalaza fa lehilahy aingam-pandeha indrindra maneran-tany ankehitriny sainga mahatongo-droa mariana fahasalama saina tsara ity lehilahy Japonais ity ary tsy fampitadiavana any anaty ala akory eto ampamarana dia tiana mampafantatra antsika fa tsisy ny fanarahanao ny Tour de Matao amin'ny taranja siklisma aorian'ny fampahalam-baovao amin'ny tian'io ity ho arahintsika kosa nefa izany raha mpitso ao anatin'ny génération 88.8 ampafantaranao ihany koa fa ho vahin'ny fandarana MKH ho amin'ny raha mpitso amin'ny valorasi sasan'ny kandida isany Girivra Andrianarsoa avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana jaona elita any Atsimondrano ary ny kandida Andriatsizena Benja Urbaine Bebin izay kandida ny MMM any Manakary hiady hevitra mahakasika ny hoe afaka hitondra fiovana eto amin'ny firenena ve ny kandida solombavambahoaka ka hanasanantsika rehetra any an-tokantrano. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalam-baovao tamin'ity hariva ity saora ianao naraka izany hatramin'ny farany mamefotoananao indray raha ampitso felo matompo.